Raisinao fifaliana sy tombontsoatrany ny miaona finaritra aminao indray atao anatin'ny fandarantsika manohy an'ilay lohahevitra manan-danja manao hoe ny baiboly sy ny faminaniana. Efa hitantsika teto tamin'ny fizarana Savaranonando, ny fizarana voalohany fa ny atao hoe faminaniana zany dia tsy mijanona fotsiny amin'ireo boky malaza izay iangan'ny faminaniana ny andro farany toy ny Apokalipsy sy ny Daniela, fa ny baiboly ray manontolo no faminaniana izay tiana holazaina rehefa miresaka hoe faminaniana avy amin'Andriamanitra isika. Ary nambara ny pasteur Fanera Andriaparatiana teto fa miainga tany amin'ny Genesis toko 7:5-10 ny faminaniana fototra izay milaza ny tantaran'ny zanak'olombelona sy ny famonjena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Zay no atao hoe jeritodika kely ny andro voalohany izay niarahantsika teto iny fa hiditra amin'ny fizarana faharoa isika. Miaraba an'ireo teknisianina izay mifanaretsaka mampita ny sary sy ny feo mampifandray antsika. Miaraba anao mpijery ajaina ihany koa manaraka ny fandarantsika ary miaraba sy mandray ampifaliana ny pasteur Andriaparatiana Fanera. Tonga soa tompoko ary mandray anao atao anatin'ny fandarana. Fifaliana indray namanadino no eonatsika amin'ny alalan'izao fandarana izao ary miaraba sy manona ny fiaitanan'ny tompo amintsika rehetra ihany koa. Fizarana faharoa androany inona indray ary no zana-doha hevitra ho jerentsika amin'ity hoe ny baiboly sy ny faminaniana ity pasteur. Miroso atrantsika ao anatin'ity loha hevitra ity miresaka ny amin'ny baiboly sy ny faminaniana. Raha efa naverinao teo namanadinao zany ny fampidirana tamin'ny lohateny voalohany dia ny hoe ilay teny faminaniana izay voalaza amin'ny Apokalipsy toko 1:7 sy ny toko 2:7 hoe indro hafainganao Jesosy sambatra izay mitandrina ny teny faminaniana izay voasoratra amin'ity boky ity. Ilay teny faminaniana dia ny baiboly manontolo manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Satria nahoana moa? Satria ilay voalaza ihany koa ny any amin'ny Timoty ihany koa no milaza an'izay hoe ny teny rehetra, Timoty 2:7-10, ny teny rehetra zay ny soratra rehetra izay nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa. Ka zay ny atao hoe faminaniana. Teny zay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tsindrimandry, nomena ny mpaminany tamin'ny alalan'ny tsindrimandry, zay ny atao hoe faminaniana. Ka ity ny baiboly manontolo dia nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tsindrimandry no nanomezan'Andriamanitra azy. Dia izay mahatonga antsika zany nanazava tsara tamin'iny lohateny voalohany iny hoe le teny faminaniana ny baiboly manontolo anie le hoe teny faminaniana. Ka raha miteny ny Apokalipsy hoe sambatra izay mamaky sy miaina ary mitandrina ity teny faminaniana izay voasoratra amin'ity boky ity fa atombotra ny andro, dia ny baiboly ny tiany holazaina amin'izany tompoko. Satria hitan'ny namanadinao mila petraka sy azavaina tsara zany zay. Satria ny olona zany ataontsika hoe ny foronana na ny tendance moa zany amin'izao andro izao dia ny foronan'ny olona zany indrindra ao anivon'ny kristiana na tsy kristiana kosa dia mitady faminaniana na hoe miandry faminaniana. Hoe inona indray no iseho amin'ny 2000 tsy haiko hoe 2030 ve na hoe na amin'ny taona firy hoe inona no iseho amin'ny taona ohatran'izao. Zay mantsy zany foronan'ny olona. Dia ohatran'ny hoe zay zany no faminaniana zay andrasan'ny olona amin'izao andro rehetratsika izao. Kanefa mazava tompoko ny teny faminaniana zay nomen'Andriamanitra dia ny baiboly. Dikan'izay ny faminaniana rehetra zay lazain'ny mpaminany avy amin'Andriamanitra dia mifototra amin'ity, tsy miala amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Dia raha maki toko sy andinina iray tsika ary ndao ny mba somary amafisitsika kely zay zavatra zay milaza ihany koa zany hoe mila tena ilaina ve ny faminaniana, ilaina ve le faminaniana.
dia ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andihy faharoapolo no andeha ho vaky itsika. Tantara faharoa toko faharoapolo ka ny andinin'ny faharoapolo dia zao no vaky ny teny a. Ary ny fo maraina koa izy dia ny aingana akany any efitra te koa. Ary no nivoaka izy a dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe mienoa ry Joda sy ianareo ry mponina eto Jerosalema, minoa an Jehovahandriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo, minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo. Minoa ny mpaminany ny mpaminany satria hojerevantsika mantsy ny lohateny amin'ity fizarana faharoa ity rehefa avy eo ny anton'izay fa eo dia milaza izy hoe minoa ny Jehova dia ho tafatoetra ianareo. Zay minoa ny mpaminany ny dia ambininy ianareo. Mifandray an'ireo zany namana tenao hoe minoa ny Jehova dia ho tafatoetra, dia minoa koa ny mpaminany ny dia ho ambininy. Satria nahoana? Satria le mpaminan'Andriamanitra mitondra afatra avy amin'Andriamanitra ny asany. Satsy dia raha tsy mino any mpaminany ny olona dia mpaminany Jehova io dia mazava ho azy tsy mino any Jehova izy zany. Satria le zavatra le teny izay hoentin'le mpaminany avy amin'izy avy amin'ny Jehova ne le teny izay hoentin'ny mpaminany mpaminany Jehova io avy amin'ny Jehova le teny. Dia raha tsy mihinan'le mpaminany Jehova zany ny olona dia mitovy amin'ny tsy mihinany Jehova ihany koa. Fa eo zany miditra ity loha fizarana faharoa ity izay mitondra lohateny hoe mpaminany marina sy sandoka. Satria mety misy zany olona milaza teny izy fa tsy avy amin'ny Jehova le teny, tsy Jehova no nampiteny azy, dia milaza izy anefa manao fanambarana. Zay miseho zany hoe mpaminany izy ary mampiasa ny anaran'i Jehova. Ary mety ihany koa, mety miseho ihany koa zay hoe milaza teny amin'ny anaran'i Jehova kanefa tsy Jehova no nanome an'le teny dia mpaminany sandoka no ilazana azy. Dia eto zany dia miteny Andriamanitra hoe minoa ny Jehova dia tafatoetra nareo, dia minoa ny mpaminany dia ho ambinina ianareo. Ndahoara mba hidirantsika kely ary makasikasika an'izay lohateny fizarana faharoa zay hoe mpaminany marina sy mpaminany sandoka dia ho fantatsika hoe ahoana no afantarana an'izay zavatra izay. Ndao verenantsika kely namana dino makasika an'le hoe Andriamanitra no fototry ny faminaniana. Ao amin'ny nomera toko 7:20 izay toko sandiny efa ny vaky itsika izy io tamin'ny fizarana voalohany. Nomera toko 7:20 ny andininy 7:20. Dia zao no vaky ny teny Nomera 7:20 ny andininy 7:20. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina, moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Io zany dia manamafy indray fa ny zavatra rehetra izay nolazain'Andriamanitra dia tanterahany, tsy maintsy tanteraka. Zay zany izy. Fa eo zany mbola mety misy ihany somary adifitra kely makasika an'izay. Satria raha miresaka hoe faminaniana tsika zany dia mety misy olona milaza faminaniana tanteraka tokoa ilay izy, tanteraka mihitsy ilay izy. Eo le mamitaka namanadinao dia ho hidirantsika makasika an'izay mantsy. Ampitsika toko sy andinina anankiray indray ary ao amin'ny nomera ihany toko 12 indray andininy 1. Nomera toko 12 andininy 1. Nomera toko 12 ka ny andininy 1. Dia hoy izy mba miainoa ny teniko, raha misy mpaminan'i Jehova eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy, ary amin'ny nofy no hitenenako aminy. Eo ihany koa za dia mbola manazava indray ny ten'Andriamanitra ny fomba hitenenan'Andriamanitra amin'ny mpaminaniny. Satsy amin'inona izy izy? Fahitana sy nofy. Dia eo koa namana dinao dia mbola sarotra ihany koa no manavaka. Satria le olona milaza fa mpaminany nanofy an'izy za dia nanofy tamin'ny nisy nanofy fa ianao dia
isy zavatra oatra zao sisy ohatroatra zany ane le zavatra misy am'izao de eny tokoa le olona zany fa de hay miseho tokoa le zavatra tanteraka le izy de tonga de lasa mino an'le olona hoe tena mpaminany iny olona iny mila fatarina tsara fa eto zany aloha de mazava fa amin'ny fahitana sy nofo no itenenan'Andriamanitra amin'ny mpaminany sady zay ndao ara andray ohatra kely tsika ao amin'ny ten'Andriamanitra ohatra vitsivitsy nomeri 12 io ihany fa vakitsika ny 15 ka hatramin'ny 17 nomeri 12 ny 15 hatramin'ny 17 zao ny vakany teny ary Miriama sy Arona ny teny nanometsiny an'i Mosesy noho ny vehivavy Kosita zay fanampakariny fa ifanampakatra vehivavy Kosita izy de hoy izy menada moa Mosesy ihany va no efa nitenenan'i Jehova tsy izahay koa va no tenenany hatreo aloha eto zao milaza i Miriama sy Arona zokon'ny Mosesy reo zoko Mosesy reo raha itapo aminy zay niteny mihitsy hoe nga Mosesy ihany no itenenan'i Jehova zay koa ane mba itenenany milaza zany izy mianada fa mpaminany koa izy hoe tsy Mosesy ihany ane mpaminany zay koa ane mba itenenan'i Jehova ndao ty izatsika ny toiny andininy faharoa tapany farany dia reny Jehova izany andininy fahatelo ary Mosesy de lehilahy malemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany ary Jehova de niteny tampoka tamin'ny Mosesy sy Arona ary Miriama hoe mivoahy nareo telomenada ho any amin'ny tranolay fionana dia nivoaka izy telomenada ary andraona no nidinan'i Jehova ka nitsangana teo ambaravarany tranolay izy de niantso any Arona sy Miriama izy ka nivoaka izy menada de hoy izy mba mihenoa ny teniko raha misy mpaminan'i Jehova eo aminareo de amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofo no itenenako aminy fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompoko zay mahatoky amin'ny tranoko rehetra andininy fahavalo mifanatrika no itenenako aminy de amin'ny fahitana fa tsy amin'ny heriteny saropatarana ary mijery ny endriky Jehova izy ka nahoana ianareo ny tsy natahotra hanometsiny an'i Mosesy mpanompoko atreo eto zao mba tena azavain'Andriamanitra tsara mihitsy amin'izy mianada Arona sy Miriama zay nanometsina Mosesy hoe fa nahoana no Mosesy ihany no itenenan'i Jehova zay koa ane mba itenenany de teny Jehova nanazava hoe zao voanareo zao de minoa ny teniko Jehova raha misy mpaminany aminareo izy dia amin'ny fahitana sy nofy no itenena isehoko aminy sy itenenako aminy zay zany no fantatry izy mianada fantany zany fa nampian'Andriamanitra tsy mba toy izany ozy izy amin'ny Mosesy mpanompoko tsy toy izany mifanatrika ozy izy no itenenako aminy sady zay mifanatrika no itenenako aminy izy ary mijery ny endriky Jehova izy ozy izy ka nahoanareo izy izy ny tsy atahotra eo koa zany namanareo de efa mametraka fahasamihafan'Andriamanitra tsy izy rehetra manonofy ane de lazaina hoe mpaminany hoe za nahita nahazo nofy de lazaina lizy eo zany zao de efa manavaka Andriamanitra hoe nareo mianada mihevitra fa mpaminany nareo satria mety manofy nareo na ohatran'izany tsy zany ny amin'ny Mosesy mifanatrika no itenenako aminy avan'Andriamanitra mihitsy zany ny fomba itenenany amin'ny Mosesy avany io zany tompo de efa misy fanazavana azo raisiny tsy izay rehetra milaza fa manofy na azo nofy na nahita fahitana dia avy amin'Andriamanitra io zany zao de niavaka mihitsy Mosesy sy izy mianada zay mihevitra fa mba mpaminany koa izy sady zay de ozy zany hoe tsy zay tsy mitovy nareo ndao ampitsika ary aka ohatra anankiray tsika zay milaza hoe amin'ny nofy no ilazan'Andriamanitra amin'ny mpaminany ao amin'ny Genesis 2:17 Genesis 2:20 ka ny 17
de zao ny vakany teny fa Andriamanitra nakeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofo no ny alina ka nanao taminy hoe indro fa ho faty ianao no ny vehivavy izay nalainao fa vadin'olona izy. Io ndray zany dia niseho tamin'ny Abimeleka Andriamanitra, ny teny tamin'ny Abimeleka Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy, tamin'ny alalan'ny nofy. Ndao ampitsika anankiray farany ary misy maro amin'ny tenin'Andriamanitra fa reo zany no andeha raisika. Anankiray farany Samuela voalohany toko 7:20. Samuela voalohany toko 7:20. De vakitsika ny 5:5. 5:5. Samuela voalohany toko 7:20 ny 5:5. Ary hoy Samuela tamin'ny Saoly, nahoana no koron-taninao ka ampekarinao? De hoy Saoly, tery loatra fa miady amiko ny Filistina ary Andriamanitra efa nahafoy ahy ka tsy mamaly teny ahy intsony na amin'ny mpaminany na amin'ny nofy. Koa izany no nampanalako anao mba ampahalalanao ahy izay ataoko. Mampieritreritra. Araka ny voalaza ny Andriamanitra le laza hoe raha misy mpaminany aminareo dia amin'ny fahitana sy amin'ny nofo no itenenako aminy sy isehoko aminy sy iseho. Satria inona ny zavatra miseho eto? Miteny mihitsy Saoly hoe Andriamanitra ozy izy tsy nanina azy intsony, Tsy niteny taminy intsony. tsy niteny taminy intsony. Andriamanitra ozy izy tsy niteny, tsy namaly teny intsony na na amin'ny mpaminany na amin'ny nofy, tsy namaly Andriamanitra, tsy niteny Andriamanitra na tamin'ny mpaminany na tamin'ny nofy. Fa inona ny zavatra nataon'ny Saoly teto? Fa iza no antaniny, iza no iresahany? Samuel, satria ao anaty voalohany manomboka lizy eo, ary io Samuel tamin'ny Saoly, nahoana no, ahoana ny voalazanao izy izy? Koron-taninao aho. Fa koron-taninao ahoana Samuel? Efa maty Samuel amin'io Zay indrindra. Olona efa maty ane Samuel re. Fa hoe tsy hoe matory izy de nahoana ny koron-taninao, nahoana ny kotabaisinao. Fa olona efa maty ane Samuel amin'io hoe. De miteny i Samuel, le efa maty zany, mpaminany Samuel, fa maty izy. De miteny izy amin'ny Saoly eto hoe nahoana ny koron-taninao? Ohatra mampieritreritra zany aike zany Saoly nanantona olona zay moa zany eo ambony eo vehivavy moa zany io olona io. Nanantona mpahita izy. Nanantona olona vehivavy mpantany amin'ny maty. Vehivavy mpantany amin'ny maty na mpiresaka amin'ny maty. De nanantona an'io vehivavy io Saoly hoe mba apakaro aty amiko i Samuel, antaniko zavatra. De mazava be ny teny Saoly, na i Saoly aza de efa mahafantatra fa tsy avy amin'Andriamanitra io, satria izy mihitsy no miteny hoe Andriamanitra sy izy efa tsy niteny tamiko intsony na tamin'ny mpaminany na tamin'ny nofy. Fa iza zany io, avy amin'iza zany io zavatra io? Ilaza zavatra mantsy le vehivavy zay mpitondra hafatra avy amin'ny Samuel efa maty io zany hoe zao no lazay Samuel le Samuel efa maty de ilaza zavatra amin'ny Saoly mantsy io. Iza zany mampiteny azy? Na avy eza le ny teny zay ome lazain'le vehivavy? Ndao tsika ara-maky ao amin'ny Deutéronomie toko 7:20 tompoko. Deutéronomie toko 7:20. Ny 2 ka hatramin'ny 1. Eto zany le avana malala tena mazava ny ten'Andriamanitra mahakasika ny mpaminany marina sy mpaminany sandoka. Mazava raha fitintsika kely le fanazavana treo zany manadinao de tsotra Andriamanitra mihitsy aza efa nanavaka hoe tsy izay rehetra milaza fa mahazo nofy na mahita fahitana ohatran'ny Miriama sy Arona de afaka miteny fa nareo de mpaminany ihany koa itenena an Jehova. Hafa ozy izy Mosesy mpanompoko hafa navahan'Andriamanitra mihitsy. Zay zany aloha fototra tena raisitsika zay. Avy eo milaza indray izy
hoe marina fa amin'nofy no ilazan'Andriamanitra sy isehon'Andriamanitra amin'ny mpaminany sady zay fa eto indray amin'le Samuel voalohany toko fahavalo amby roapolo de miteny hoe ay misy ihany koa milaza olona milaza fa nazo mahita fahitana de milaza zavatra faminaniny zay mazava le teny amin'le Samuel voalohany toko fahavalo amby roapolo tsy avy amin'ny Jehova le izy Jehova tsy niteny tamin'io mpaminany io tamin'ny alalan'ny maty fa no maty moa zany no nilaza le afatra avy am'le olona pahita zany de milaza le afatra manitihitika kely eo pasteur ohatrany hoe marina zany ny fanambaran'le mpaminany famaty le vehivavy le afatra le afatra nentin'le mpaminany ohatrany marina raha jerena am'le toezavatranga tataoriny ao fa hojerevantsika zay hojerevantsika zay ao vakitsika aloha Deutéronomie toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaenina Deutéronomie toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa hatramin'ny fahaenina raha tahiny misy mpaminany na mpanonofy eo aminareo zay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika anaraka andriamanikafa zay tsy fantatrao ka aoka hanompo azy isika na de tanteraka aza ny famantarana na fahagagana zay nolazainy taminao zay zany zao le fantaninao teo hoe ohatrany marina le izy de mazava ne ny baiboly na dia tanteraka aza ozy izy le famantarana sy le fahagagana zay la ambarany andiny faefatra de aza miaino ny tenin'izany mpaminany na mpanonofo zany fa mizaha toetra anareo Jehova Andriamanitrareo alalany na miorina amin'ny fitiavana an Jehova Andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo manaraha ny Jehova Andriamanitrareo ka aoka izy no atahoranareo ary ny didiny no tandremanareo ary ny feony no enoinareo ary aoka izy no tomponareo sy fikiranareo fa izany mpaminany na mpanonofo zany de atao maty satria efa nanao teny fampihodinana amin'ny Jehova Andriamanitrareo zay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ka nanavotra anareo tamin'ny trano fanandevozana mba hitaonanao hiala amin'ny lalana zay nasain'i Jehova Andriamanitra ho alehanao ka de ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy mazava ny tenin'Andriamanitra raha misy mpaminany na mpanonofo aminareo milaza famantarana fahagagana na dia tanteraka aza ny famantarana sy fahagagana zay lazainy aza manaraka azy ozy izy Jehova sady zay ny antony dio izy mizaha toetra nareo zahao toetra zany hoe inona ny zavatra atao lazainy moa mitondra mitarika anareo halala ny fitiavana ny Jehova amin'ny fonareo rehetra sy fanahinareo rehetra ve manara ny Jehova mitarika anareo hanaraka ny Jehova mitarika anareo hatahotra ny Jehova mitarika anareo hitandrina ny didiny ary iain'ny feony ve mitarika anareo hanompo an Jehova ve lay mpaminany na le mpanonofy fa eto ny zavatra ataon'le mpaminany sy le mpanonofy na de tanteraka aza ny famantarana zay teneniny de mazava izy efa nanao zay teny fampihodinana amin'ny Jehova Andriamanitrareo izy mitarika ny olona ivily amin'Andriamanitra zao enao io tena zao zavatra momba anao io enao de zao zavatra iseho ka raha tena tiana ho tantera zany dia mitondray ianao zavatra ohatran'izao lasa fanompona an'izy zany fanompona satana fanompo sampy ane mitona ny olona hanompo sampy raha tena mpaminany avy amin'ny Jehova izy dia mitona ny olona hanaraka an Jehova mitona ny olona hitandrina ny didiny Jehova zay le voalaza anao fa le voalaza eto le mpaminany sy le mpanonofy manao teny fampihodinana hiala amin'Andriamanitra ka io zany aminadinao mazava be misy olona ane miteny hoe faminanina am'izao andrenatsika zao hoe misy ane zany eto tsika zany tsy milaza hoe tsisy misy izy ary mety marina sy mety ho tanteraka mihitsy azy
le zavatra lazainy kanefa io zany no miditra am'izay tsika no am'izay tsika avakitsika ary ny ten'Andriamanitra Jaona voalohany toko faefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona voalohany toko faefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona voalohany toko faefatra andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Zao ny vakanteny ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany am'izao tontolo zao. Zao no afantaranareo ny fanan'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary zany no fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa am'izao tontolo zao sady izy. Anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo no izay ao am'izao tontolo zao. Mazava ny ten'Andriamanitra. Mazava ary efa miteny izy fa efa tonga eto am'izao tontolo zao ne le Antikristy. Le mpaminany sandoka mpaminany sandoka efa tonga eto am'izao tontolo zao izy ary efa eto am'izao tontolo zao izy. Fa mampitandrina ny ten'Andriamanitra hoe aza mino ny fanahy rehetra. Misy mpaminany, misy mpanonofy, milaza fanambarana, tanteraka le fanambarana, tanteraka le famantarana, tanteraka le fahagagana. Fa hozy izy ny Baiboly, aza mino ny fanahy rehetra. Iza hao toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra izy, na tsy. Aika izay le izy namana dinoa. Misy fanahy zany mampiteny. Satria izay mihitsy le voalazany ten'Andriamanitra ne. Petera faharoa toko voalohany aty faharaiky amby roapolo zay efa mivaky itsika hoe tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapony olona tany aloha rehetra ozy izy fa avy amin'Andriamanitra no nitenenany olona araka ny nitondrany fanahy masina azy. Zay lizy Andriamanitra no manome le teny araka ny fitondrany fanahy masina. Dia izay mahatonga le teny amin'ny Jaona voalohany toko faefatra aza mino le fanahy zay mitondra an'le olona, ny fanahy zay mampiteny an'le olona, le fanahy zay zay manome an'le faminaniana. Aza mino ny fanahy ozy izy satria misy fanahy maro be ane. Misy fanahy avy amin'Andriamanitra, fanahy masina, misy fanahy tsy avy amin'Andriamanitra. Zay zany zao le zavatra niseho tamin'ny Saoly. Fa nilaza zavatra ne le vehivavy nisy fanahy niteny taminy nanampiteny azy de napita teny tamin'ny Saoly. Fanahy io fa tsy avy amin'Andriamanitra io. Satria Saoly aza nahafantatra hoe Jehovah efa tsy niteny tsony. Dika zay iza zany no miteny io? Fanahy hafa io. Sady zay amaky toko sy adimy antsika rehefa avy eo hoe fanahy aveza zany le izy. Fa eto zany dia mazava hoe aza mino fanahy rehetra. Zay zany torohevitry ny Baiboly tompoko. Aza mino fanahy rehetra. Izao toetra amin'ny fanahy na avy amin'Andriamanitra izy na tsy. Fa misy ny mpaminany sandoka. De ny ahafantarana azy Baiboly anko de efa miteny eto ny fanahy izay manaiky an Jesosy andiny fahatelo izy ary ny fanahy rehetra izay manaiky zay tsy manaiky an Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Tsotra. Ny fanahy zay tsy manaiky an Jesosy tsy avy amin'Andriamanitra izy. Zay zany namana teno. De tsy haiko hoe misy olona ne milaza fa mpaminany fa tsy mino an Jesosy ary tsy manaiky an Jesosy. De aza misalasala zany manoloana andiny reny na de tanteraka azy. Zay any amin'ilay totonomia na de tanteraka azy ozy izy aza misalasala fa tsy avy amin'Andriamanitra io. Ndao ary maky toko sy andiny ray tsika anapitsika ny fanazavana. Ao amin'ny Korintiana faharoa ary no vakitsika. Korintiana faharoa toko fa 1:10 ny andiny fa 3:10 ka hatramin'ny 5:10. Toko fa 1:10. Korintiana faharoa toko fa 1:10 dia vakitsika ny andiny fa 3:10 ka hatramin'ny 5:10. Korintiana faharoa toko fa 1:10 ka ny andininy fa 3:10 ka hatramin'ny fa 5:10. Fa apôstôly sandoka izy reny mpiasa mamitaka
ka dia mampiova ny endriny no tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy magaga zany fa Satana aza mampiova ny endriny no tahaka ny anjelin'ny mazava. Koa tsy zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Tsy mahagaga zany ho ziziny Baiboly, tsy mahagaga. Raha misy olona milaza fa mpaminany de milaza faminaniana ary tanteraka le faminany satria tsy mahagaga zany ho ziziny Baiboly satria nahoana apôstôly sandoka zany ho zizy zay mpiasa mamitaka mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'ny Kristy. Zay le nolazainao tamin'ny voalohany hoe amin'ny anaran'i Jesosy milaza faminaniana amin'ny anaran'i Jesosy mampiova ny endriny kay le apôstôly sandoka mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'ny Kristy. De tsy mahagaga zany ho zizy satria nahoana Satana ihany koa zizy de manova ny endriny ho tahaka ny anjely mazava de miseho satria amin'ny alalan'ny fahitana satria mitenenan'Andriamanitra de miseho am'le olona Satana zay maka ny endriky ny anjely mazava manova ny endriny izy ho tahaka ny anjely mazava de miseho de hitan'olona tena Andriamanitra mihitsy miseho tamiko, tena fahazavana be mihitsy. Ay Satana io, Satana kay iny zay nanova ny endriny izy. Tratran'izay mihitsy Saoly teto satria tahaka ny Samuel ny fahitany an'le lehilahy. Nefa Samuel efa namaty. Samuel nefa maty. Ahoana moa ny isehon'ny Samuel am'le vehivavy sy amin'ny Saoly? Samuel olona efa maty fa naka endrika Satana, fanahy Satana aza dimy fa fanahy ne Satana fanahy de naka endrika le fanahy, naka ny endrika Samuel de niseho de niteny fa na le vehivavy azy tena nahafantatra hoe tsy tena Samuel io satria le vehivavy aza de niteny mihitsy hoe inona nitanao zay Saoly rehefa nanontany Saoly inona nitanao, iza nitanao, de niteny le vehivavy Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany nitako izy. Zay teniny vakivo zay rehefa manana fotoana ianao, Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany nitako. Andriamanitra avy any amin'ny tany miakatra, Andriamanitra ne any an-danitra ary Andriamanitra rehefa miseho dia avy any an-danitra izy no miteny amin'ny olona ety an-tany satria fa ao amin'ilay Samuel voalohany 7:20 Andriamanitra avy any amin'ny tany no hitan'le vehivavy. Mazava be izy ty avana malala Satana zany io zay manova ny endriny ho tahaka ny anjely mazava de milaza zavatra izy tompoko tena tatela satria nao aza tiantsika ne fa Satana ne Lucifer tany an-danitra ne izy tamin'ny voalohany fatany ane ny zavatra rehetrarehetra io namoronana an'izao tontolo zao ne fatany aritany nanatrika zany izy satria fatany ary ny zavatra zay ny zavatra niseho teto amin'ity zao tontolo zao ty fatany ka mazava ho azy raha ohatra ka hoe milaza zavatra izy de mety ho tanteraka le izy satria fa mazava le teny amin'ny Jaona voalohany 4 io no sedra namanatiny io ny sedra ny fanahy zay tsy manaiky an Jesosy dia tsy avy amin'Andriamanitra. De mazava ho azy tompoko fa Satana ne tsy manaiky an Jesosy satria tsy manaiky an Jesosy izy ka na de milaza zavatra amintsika azy izy miseho amintsika de milaza faminaniana sesisa dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Ndao pitsika tosy andiny vitsitsy izay fanazavana zay araka le lohatentsika hoe mpaminany marina sy mpaminany sambo. Ao amin'ny Isaia no andeha vakitsika. Isaia 2:20. Isaia 2:20. Zao ny vaky ny teny ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany raha tsy miteny araka izany teny zany izy
de olona zay tsy mpisahany fahazavany maraina. De io namanadinoa lay voalaza ny Deutéronomie toko fa 13 hoe manarany Jehovah ny didiny no tandremo amatahoranaandriamanitra ka aza miala amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Zay le voalaza Deutéronomie toko fa 13. Fa reny mpaminany sy mpanonofo reny ozy izy dia efa nanao teny fampiodinana de ozy izy ny Isaia ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona. Ty le teny vavolombelona, baiboly le teny vavolombelona. Raha tsy miteny arak'izany izy de olona tsy posahany fahazavany maray. Tsy avy amin'Andriamanitra zany e, zay. Raha tsy miteny araka ny didin'Andriamanitra sy ny teny vavolombelona izy de ny soratra masina tsy avy amin'Andriamanitra izy, na dia tanteraka aza ny zavatra zay mety ambarany, famantarana, fahagagana, sa tsy zay? Zany hoe raha fitinina ny tena mpaminany tompoko avy amin'Andriamanitra io dia mitona ny olona hanompo an'Andriamanitra, mitona ny olona akato hitandrina ny didin'Andriamanitra, ary miteny mifanaraka amin'ny baiboly. Zay natao hoe mpaminany avy amin'Andriamanitra zay. De asitsika apitsika mantsy, apitsika toko sy andininy anankiray Timothée voalohany toko fa 4 ny andininy voalohany. Timothée voalohany toko 4 ny andininy voalohany. Mila azavaina tsara izy tena manadinao satria mamitaka. De tsy amin'ny alalan'ny nofy na fahitana ihany zany le famitahana, fa misy endrika hafa ihany koa voalazany eo. Timothée voalohany toko 4 ny andininy voalohany. Zao ny vakany teny, fa ny fanahy milaza marina, fa amin'ny andro aoriana dia hemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demonika. Zay. Eto de hoe le famitahana zany eto de voalazany eto hoe fanahy mamitaka ozy izy, manaiky fanahy mamitaka. Ahoana moa le manaiky fanahy mamitaka? Io le hoe mpaminany, satria fanahy zay no amin'ny alalan'ny fanahy no hitenenan'ny olona, sady zay manaiky fanahy mamitaka. Fa le famitahana anankiray faharoa, endrika le famitahana ihany koa am'izao andro aoriana, andro farany misy atsika zao, de le hoe sy fampianarana izy ozy izy demonia. Rehefa namala tsy amin'ny alalan'le faminaniana ihany kay zany le famitahana, amin'ny alalan'ny fampianarana ihany koa. Amin'ny alalan'ny fampianarana. Misy fampianarana maro ane zay miparitaka am'izao fotoana zao hoe fampianarana. Mety toriteny na ohatra zay, satria le fampianarana. De milaza ianao, mitory milaza zavatra ianao, mampianatra ianao, mitory ianao, de le fampianarana na le toriteny na le afatra zay hoetin'le olona tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona. Tsy avy amin'Andriamanitra akory reny tompoko, tsy avy amin'Andriamanitra. Tonga de mazava mihitsy ny ten'Andriamanitra. Ndao ara faraparanantsika ny fizarana mpaminany marina sy mpaminany sandoka. Fampitandremana zay omeny ten'Andriamanitra no andeha maranantsika azy. Apokalipsy toko 2 andininy 9 dia apitsika amin'ny oabolana toko 13 andininy 5 sy ny 9. Apokalipsy toko 2 ka ny andininy 9. Izao de manambara am'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminany amin'ity boky ty. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra anatin'ity boky ty ho azy. Zay. Atreo aloha, raha misy manampy, vakiko hatramin'ny voalohany mihitsy izao Jaona no miteny Jaona zay mena fahitana na azo fahitana Jaona zay de ozy izy Jaona, izao de manambara am'izay rehetra mandre ny teninina ozy izy, teny faminanina. Ty zany le baibolany io hoe
fa tsy hoe ny apokalypsy izay ny soratany fa ny baiboly ny tenin'Andriamanitra no lazaina hoe tenin'ny faminaniana. Izao izy dia manambara amin'izay rehetra mandeny ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra anampy ny loza voasoratra eto amin'ity boky ity ho azy. Ao apitsika amin'le obolana ary. Obolana toko fa 3:5 sy ny 9. Obolana toko fa 3:5 sy 9. Ny tenin'Andriamanitra dia voadio avokoa, ampinga ho an'izay mialoka aminy izy. Aza manampy ny teniny, fandrao anariny ianao ka ho hita fampandainga. Mahafinaritra baiboly izy zao le tenin'ny faminaniana. Raha misy manampy an'le tenin'ny faminaniana, Andriamanitra anampy ny loza ho azy. Deo izy amin'ny obolana. Ny tenin'Andriamanitra, le tenin'ny faminaniana tompoko, Genesisy ka hatramin'ny apokalypsy, ny tenin'Andriamanitra dia voadio avokoa, ampinga ho an'izay mialoka amin'izy. Aza manino izy? Aza manampy ny teniny, fandrao hanariny ianao ka ho hita fa mpandainga. Zay mahatonga le Isaia toko 9 miteny hoe ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona sy akoatran'ity tompoko ka milaza faminaniana. Faminaniana zay tsy voalaza ato, mandainga izy, mandainga. Zay ny lisa namana tinao. Zay nahatonga antsika nilaza tamin'le fizarana voalohany le hoe le teny faminaniana, Genesisy ka hatramin'ny apokalypsy. Tsy azo ampiana io. Zay tsy azo ampiana io. Aza ampiana ny teniny izy leo amin'ny obolana toko fa 3. Aza ampiana ny teniny. Sa tsy zay? Fa mandainga ianao izy. Ho hita fa mpandainga ianao. Tena marina zany. Ianao ve milaza zavatra zay akoatran'ny voalazan'ny le teny faminaniana dia ny baiboly zany. Tsy marina zany. Satria iza no nanome an'ity? Andriamanitra ne nanome an'le baiboly. Andriamanitra no nilaza ny heviny ato amin'ny soratra masina. Dia Andriamanitra efa nanome antsika ny zavatra rehetra ato amin'ity soratra masina ity. Dia tsy tokony hisy faminaniana indray ivelan'le baiboly. Sa tsy zay? Fa mandainga na tsy marina izy. Zay mahatonga an'le hoe io le zavatra misy ankehitriny zany iainan'ny olona moa zany. Dia ahoana raha le faminaniana misy milaza fa amin'ny taona zao dia isy mazava zany hoe apetrao fahataniana hoe fanahaviaizana hoe fanahiza no mampiteny. Avy amin'Andriamanitra ve sa fanamanao? Fa misy fanamamitaka. Ary misy indray fampianarana. Zay koa le izy fampianarana. Zay tsy mifanaraka amin'ny tenin'ny faminaniana zay nomen'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nilaza an'izany kanefa le olona mampianatra an'izany zavatra zany. Ary dia milaza mihitsy za dia mpitondra hafatra avy amin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, ka dia zao ny zavatra ambara aminareo, zavatra lazaina aminareo, ampianarina anareo. Le fampianarana ataona nefa tsy mifanaraka amin'ny baiboly. Tsy avy amin'Andriamanitra io. Mandainga ary mamitaka izy. Ohatra zany le hoe fitandremana didy. Sy mazava be inona manady anao fitandremana didin'Andriamanitra. Ato anie mirakitra n'le didin'Andriamanitra ato amin'le teny faminaniana. Ka raha mampianatra zavatra hafa ianao na hoe mitona ny olona hitandrina zavatra hafa zay tsy mifanaraka amin'ilay teny faminaniana dia tsy avy amin'Andriamanitra zany. Mazava reo masony tsivana zay napetraka ny baiboly amin'ny tenany ihany mba ahafahantsika mandanjalanja sy mandinika ny hoe avy aiza tokoa ny faminaniana araka ilay loha hevitra hoe mpaminany marina sa mpaminany sandoka zay ny rahantsika teto androany. Mbola satro foana mbola hitafatafa aminao pasteur kanefa manapetra ny fotoana ndao entina mbavaka indray ary ny sanadao hevitra iny tompo. Ndao ary vavaka sika tompo. Raha ina izay ny an-danitro misaotra anao ny amin'ny teninao. Tena fahamarinana tokoa ny teninao ary marina ianao le Andriamanitra izay nanome izany teny faminaniana izany
tsy misy fahamarinana akoatra ny teninao ary tsy azo ampiana ny teninao satria mahatoky ianao izay nanome izany sy nilaza izany. Misaotra Tompo satria fantatray araka ny voalaza ny teninao ny amin'ireo fitaka izay miseho amin'izao andro iainana izao dia ny amin'ny mpamina sandoka zany, ny fanahy mamitaka izay milaza famantarana, milaza fahagagana, milaza faminaniana kanefa tsy avy aminao izy ireny. Arovy amin'izany izahay Tompo, fa ampio izay mba hino anao tokoa ary hino sy anaiky ny teny faminaniana dia tsy nafan'ny soratra masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia ankasitrahana anao naharitra hatramin'ny farany ny fandarantsika ary mampanantenanao zay mbola toizantsika eo dindinika ny baiboly sy ny faminaniana io amin'ny fotoana manaraka. Mankasitraka ny teknisianina, mankasitraka ny pasteur Repartina Fanera ihany koa ho tsara miona ho amin'ny manaraka indray.